Sotra tompo any amin'ny teny rehetra izay fanampihomananao tamin'ny alalan'ny mpanomponao tsara avy izay mifandimby teto a tena voninahitra ho anao amin'izany Andriamanitra. Aoka izao fotoana androany maraina izao indray a ho fotoana feno voninahitra. Ho herinandro a tena mbola tsy hitany masonay diavinay kanefa nomena ho anay. Meo anay fahendrena androany Andriamanitra afaka iombona amin'ny teninao, hijoro amin'ny fanambarana marina avy aminao, handray fanitsiana avy aminao, hijoro amin'ny programanao foana amin'ny fotoana rehetra. Me fafana ny teninao anjaka sy anapaka ao anatinay mitenena tompo famenanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy eo ny tompo miarabantsika tsara avy indray a. Maza ho toerana tompo. Azadino anisan'ny fanomezana anankiray omen'Andriamanitra antsika sarobidy a. Eto amin'ity tany ity a ny andro. Omen'Andriamanitra fotoana ianao. Ny fanomezana sarobidy indrindra omen'Andriamanitra ho antsika dia ny andro. Andriamanitra dia tiantsika hiaina mahafinaritra isan'andro. Hiaina mahafinaritra isan'andro. Io tompon'andro omen'Andriamanitra anao io dia tsy hitanao ny tsirony io rehefa tsy miaraka aminao ao anatin'io Andriamanitra. Nefa fanomezana tiany hafa ho alaina. Fandraindray omen'Andriamanitra anao fa tianao ho vitsorana. Misy olona vao mifoha maraina dia miteny hoe maraina indray ny andro. Zany hoe tsy te ho velona izy. Fandroany maraina izaro anatin'ny fotoana fohy amintsika ny fahafahanao miaina zany atao hoe andro mahafinaritra izany. Anisan'ny fanomezana sarobidy izay ato ny andro a, ary ny fahadisoana amin'ny olona dia be dia be ny olona tsy mankafy ny anihoany vokatry ny fatorany lasany. Miaina amin'ny lasanao loatra ianao. Andriamanitra matoa manome anao ny androany a dia mila miaina ianao amin'ilay androany omeny fa tsy fatorany ny afaka omaly. Miaina ny lasa foana satria ny lasa misy fotoana indraindray ohatry ny tsaroantsika hoe tsara noho ny androany. Ny mety aminao a lasa mampitomany fa tsy lasa mampitsiky. Satria amin'ny fotoana ampitsiky ny lasanao ianao dia niemotra. Fa amin'ny fotoana mampitomany ianao ny lasanao a dia nandroso ianao zay. Zao anefa ny Baiboly dia milaza fa tsy marodrefy mihitsiny tokony andrefesanao ny anio omen'Andriamanitra anao a zay omaly ny lalovanao avy aminy. Maro ny voatazon'ny ratsy tany amin'ny lasa dia tsy mahavita tsony a miatrika sy miaina ny androany zay vao manao anazy. Baiboly anefa dia milaza ao amin'ny Isaia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra mahazava be amin'ny dika teny fototra ilay izy dia hoe aza mitoetra. Fa eto ilay izy hoe aza misaina ozy izy. Isaia, aleluia. Toko 7:7, ny 9:20 ka 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matsiaro ny lasana misaina ny taloha. Manina Andriamanitra miteny an'izany. Raha te hiatrika ny androaninao ianao, le androany mifono voninahitra, le androany feno fahatsarana, dia ozy izy Andriamanitra hoe aza mitoetra any amin'ny lasanao. Aza misaina ny lasa. Mahitsy be Andriamanitra. Ozy izy momba ny lasa. Rehefa miteny momba ny lasa Andriamanitra dia hoe aza matsiaro ny lasa. Amin'ny dika teny fototra dia hoe aza mitoetra ao amin'ny lasa. Na tsara ohatran'inona zany ny lasanao, na mampalahelo toy inona ny lasanao, dia Andriamanitra miteny hoe ny sekre ahafahanao miatrika ny zava-baovao androany tian'Andriamanitra atao dia zao aza matsiaro ny lasa ianao aloha. Tsy zany miteny an'izany a, fa ny Baiboly miteny an'izany. Fa manina Andriamanitra miteny hoe aza manome lanja ny lasa, aza mitoetra ny amin'ny lasa, aza matsiaro ny lasa. 9:20 anao zava-baovao a. Anao zava-baovao a. Ny olona anankiray fatorany lasany dia tsy afaka hita ny zava-baovao tian'Andriamanitra atao. Ozy Jesosy tsisy divay vaovao ampitoerina ao anaty sy noditra tota. Dikan'izay mila miova ny sinoditra mba hahafahana mandray divay vaovao. Dia Jesosy teteny hoe fahafao ny lasanao mba hahafahanao miatrika androany. Ty androany ty mbola tsy hitanao. Fa aza hoentina ilay programa tany amin'ny lasa miditra amin'ilay androany vaovao. Nefa androany mbola tsy hitanao fa zavatra misy be dia be koa ny soa no manin'Andriamanitra fa badenina be tany amin'ny lasa ianao dia tsy afaka hita n'ilay zava-baovao. Zay mahatonga ny tompo miteny hoe aza fatorany lasa miditra amin'ny androany vaovao omen'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao amin'ny tompo.
Hitanareo rehefa mampiainantsika loatra any amin'ny lasany izay tsika sy ny fotsika dia tsy afaka misokatra ho amin'ny karazan-javatra vaovao tian'Andriamanitra tao. Ny problema ihany koa faharoa dia izao, rehefa lasa loatra any amin'ny hoavy ny olona anankiray any amin'ny hoavy dia tsy tsara koa. Satria mahatonga an'ilay olona miaina amin'ny androaniny ao anaty fanahiana. Mamaritra mialoha zavatra rehetra ianao dia lasa miaina ny fiankinanao amin'Andriamanitra fa manomboka te hiady ho anao ianao amin'ny alalan'ny ezaka ao manokana sy ny fampiasan-tsainanao hatratra an'ilay objectif. Diso ve zany pasteur? Dia ozy aminao amin'ny finoana zany tena fahadisoana satria raha miaina ny vavakao fa misasatra man-tsaina loatra ianao dia tsy afaka hita n'ilay surprise tsara ny manin'Andriamanitra ny amin'ilay mahatopo ny fotoana azy sy nanomenao an'ilay tombonandro azy. Rehefa ngeza loatra ny vision dia sahala ny hoe efa ansady koa ianao, zay ny problème. Ohatra ny hoe efa any amin'ilay vision-nao sady ianao. Ka ny piège ny fandrika ao anatin'izy dia zao, matetika ny fifaliana sy ny fahasambarana ao anatinao dia tsy amin'ny androany mihitsiny fa any amin'ny hoavy, satria efa tonga alohany amin'ny hoavy sady ianao dia tsy mifankahita amin'ny tsiron'ilay androany nomen'Andriamanitra. Nasany ho azavaiko kely izy. Ohatran'izao ny fipetraka ilay izy. Mety miteny ianao misy fotoana ndry za rehefa nambady angamba voafaly. Rehefa vita ny projetko zay angamba vohitsahatra zao fahoriako zao. Rehefa hiteraka ahako, rehefa voasiny les contrat vao tena mety hilamina ny fiainako. Hitanareo ilay izy? Le filaminana sy le fiadanana tsy mifankahita amin'ilay izy ianao amin'ilay androany fa any amin'ny hoavy ilay izy. Dikan'izay na lasa na ny hoavy rehefa any loatra ianao na lasa loatra ianao dia ohatra ny tsy hitanao le présent, le androany omen'Andriamanitra anao. Zany hoe na mampihemotra fifaliana na mahatonga anao hifaly any amin'ny hoavy raha pitso ny tsy fanananao antoka ny amin'ny fifantohana amin'izay andro omen'Andriamanitra anao. Matitoko fahinandiny fefatra amin'ny telo Baiboly dia milaza ozy izy ny ten'Andriamanitra aza manahy ny apitso ianao izy izy foka ny apitso hanahy ny azy fa ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy. Manaova planina ozy izy Jesosy fa aza manahy avy alao ny apitso hanahy ny azy. Alleluia. Ka hoy Jesosy aza makany amin'ny hoavy loatra fa mianahy tsara amin'izay omeko anao androany. Misy fahatsarana isan'andro voahomana ho anao ary tiako milaza aminao fa raha voafehinao tsara ao anatin'ity fotoan'androany ity sy ity fampianaran'ity ny androany izay omen'Andriamanitra anao dia azo antoka fa tsy maintsy hamiratra ny apitsonao. Amen. Maro amintsika ny miatrika andro ho toy ny ratsy foana, toy ny tsy hitanao mihitsy ny androany fa ianao efa any amin'ilay andro avy sady. Dia hoy Jesosy tsy mety raha ohatra ka manany amin'ny apitso ianao. Apetrao ny planina, manaova izay fantatrao fa mapety ho an'ny rapitso fa aza vela izy karazam-panahina tafiditra ao anatinao amaritanao an'izay tranga rapitso. Betsaka anie ny olona manozona ny hoaviny. Miasa izy androany, miasa fatratra dia hozolony ilay zavatra tranga hoe hitsinjova ny vody andro homerika. Fa iza no teny anao fa homerika ny andro nefa boky ny Joba aza milaza hoe mirapiratra lavitra no mitatao vonana io ka nde dia sendra manjombona azy dia ho tonga tahaka ny maraina. Tsika tsy manana koatra ny androany vao mifo maraina ianao dia androany aloha ianao no eto atany. Noho izany ny tsara rehetra dia ataovy azo antoka fa omenao an'io andro anankiray izay nomen'Andriamanitra anao io. Tsy maharety eka ho an'ny tompo hoe. Hitanareo ao anatin'ny andro anankiray dia misy ny atao hoe famatsiana isan'andro. Exodosy 2:20. Alleluia. Ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary rehefa hitan'ny zanak'Israely zany dia ny fanontany izy hoe ino ny tony satria tsy fantany ireny. Dia Mosesy taminy itony ny mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo. Izao ny teny izay nanodiny Jehovah, samy manangona azy ianareo arak'izay tokony laninareo avy dia era ny vata homera avy ho amin'ny isan'olona araky ny isanareo samy mitondra ianareo rehetra ho an'izay ao andainy avy. Ten'Andriamanitra hoe andro anankiray ihany ny anomezany nanomana isan'andro. Tery zareo tsy nianao Mosesy. Dareo nefa kitsika
ny toko exodosy toko fadimy folo ndray eo aloha kely eo ny andiny fasibiny folo ka hatramy andiny fa raiky amin'ny roapolo zao nivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndaso aloha toko fahina ambin'ny folo azafady 16 andiny fasibiny folo ka hatramin'ny andiny fa raiky amin'ny roapolo azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy tamin'ny aza mamela sisy otramaraina nareo kanefa tsy mba nanaraka ny teny Mosesy izy fa namela sisy otramaraina ihany ny olona sasany dia niterakolitra zany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy ary nanangona ny manisa maraina ny olona dia samy arak'izay fihinany avy ary no mafana ny andro dia levony reny. Ndao ny tsika isainy eto rehefa tsy angonona mpanahina ilay izy fa petraka eny fotsiny dia levona ho azy fa rehefa raisinao ilay izy ka ampidirinao any an-trano indray dia lasa maimbo azy. Au contraire ny zavatra anankiray rehefa tratran'ny ny hafanana dia voatahiry kokoa na tratran'ny mora lo kokoa fa rehefa pirimina any malomaloko izy dia mbola mba misy mbola mba mety eo maritra kokoa azonao mipetraka ilay izy. Fa ny zavatra mahavariana dia zao rehefa mifanahina ny nanangonana hijerevana ny rapitso satria natao an'ny androany any le fitahina dia nasisy le izy. Inona ny tian'Andriamanitra atao? Tia hampianatra ny olona Andriamanitra iaina mipatokina fa tsy ihany tenany. Ao avetsika raha vao raisinao ny andraikitr'Andriamanitra dia tsy misy hoavy ny fiainanao fa rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra izay tokony ho andraikinao anao mila vitanao mametraka an'izay fahatokinan'Andriamanitra izay ho lara-pahamena mihoatra lavitra no fahaizanao miany fiainanao dia hiditra tsetra Andriamanitra sa tsy hiditra tsehatra? Hiditra tsetra izy satria rehefa natao teo amin'ny fanatrehany zavatra anankiray dia inona ny zavatra mitranga? Io many io ihany natao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia naninona? Naharitra ho amin'ny taranaka faramandimy. Any mbola misy mana any. Amen. Na tsy hitatsika aza le izy androany dia hampianatr'Andriamanitra fa misy fotoana ianao mila miatrika ny isan'andronao ampatokina. Ary io lesona anankiray tena tiany tompo zay mahatonga matitoko fahenina ny andiny faraiky ambin'ny folo izay le miteny hoe omeo anay anio zay anina sahaza ho anay. Andriamanitra zany manome antsika ny provision sahaza antsika isan'andro. Halleluja. Ao anatin'indray andro misy ora firy 420 isan'andro dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny ora 420 isan'andro misy provision na famindrapo vao homana vao maraina isaky ny fony masonao. Tsara miboky fitomaninany andao tsika mba hijery ny isan'andro tenenao akaikinao aleo tsika mba hiatrika ny isan'andro aloha hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara mahavoanao hoe lasany aminao avy loatra ianao na tavelany amin'ny lasa loatra fa le androany hoe atreo ampifaliana toy ny tsy misy tsony ny rapitso tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Fitomanina toko fahatelo ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Ny famindrapon'i Jehovah tsy nahalanindritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Dia andiny fahatelo amby roapolo vaovao isa maraina zany lehibe ny fahamarinanao. Mila misaintsika fa isaky ny fo maraina ianao dia misy oroka mpamindrapo tsisy ifandraisany tamin'ny maly fa vaovao be mihitsy mitsenanao vao mihiratra ny masonao. Halleluja. Noho zany aza vela azony ny devoly tamin'le omaly ariva sy le omaly tamin'ny roa maraina. Halleluja. Inona ny tiany tompo tenenina? Le famindrapo io tsy mitovy tamin'ny lasa na le hoavy rapitso fa le androany io famindrapo vaovao. Volana toko fafito amby roapolo ny andiny voalohany. Aza mirehareha ny amin'ny apitso ianao fa na dia izay aterakiny iny dikiny hoe avoakiny anio aza tsy fantatrao aterakiny o zay miteny fototra zany hoe ny andro miteraka afaka miteraka sy mamoaka zavatra zany le androany. Raha afaka miteraka ny anio iza ny tompona ny raikitra abevoka azy. Matoa afaka miteraka nisy nabevoka dia iza ny tompona ndraikitra nabevoka azy.
ny andro zany de mitondra voaka matoa afaka miteraka io dikany hoe na ny ateraky ny anio raha tsy fantatrao voaka avy amin'iza le izy alleloia zao nefa le izy io voaka io vonony isan'andro ary tsy maintsy miteraka zany hoe voalasa ny andro anankiray de bevoka andray ho an'ny rapitso fa iza na bevokanyio andro dao tsika iverina any amin'ny Genesis toko voalohany isaky mahavita famoroan'Andriamanitra amin'ny andro voalohany de miteny izy hoe ary nisy andro voalohany de nisy ndray andro faharoa zany hoe atolotr'Andriamanitra ny fahataperan'ny andro voalohany amin'ny fidirany amin'ny andro faharoa sa tsy zany fa mandra-pahatonga ny 6e jour zany hoe ao anatin'ny herinandro itsarany amin'ny andro fahafito de zao zavatra tsy mitovy no mitrangy isan'andro zavatra tsy mitovy mitrangy isan'andro zany hoe misy voza ny tafiditra ao amin'ny andro mifekondeha am'le fotoana mahatonga an'le vokatra mitranga iza ny tompo marika hitako eto amin'ny Genesis toko voalohany aloha Andriamanitra tena n'le izy inona ny nanomezany ho an'ny andro ho an'le isan'andro le andro tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra isan'andro de miteraka zava-baovao ny andro rehefa misy tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra aloha fantatra hatreto fa ny teny hafa tsy fantatra ny akoatra ny tenin'Andriamanitra angamba teny tsy fantatra mila sika antoka fa isan'andro na de mbola tsy vaky andro azy ianao dia mamitsora tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny andro rehetra zany de manomboka avy amin'ny information voaraintsika avy amin'Andriamanitra amin'izany ny andro dia fanehoana fotsiny zay asa vitan'Andriamanitra sy nataony mampitranga an'le zavatra efa nilazainy taminao nandritry ny maraina be zay nivavahanao ny andro isan'andro zany de manomboka ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny mamaritra ny zavatra mitranga mandritry ny andro rehetra de tokony ho fotoana manome antsika fahafapo ho an'Andriamanitra le mpanome antsika ny fotoana avokoa mba hahafahantsika misitraka ny asan'Andriamanitra sy ny vokatry ny fahamarinana ny teny zay nandresy lahatra ny fotsika ka nalazaitsika mba tiatsika hitranga eo amin'ny fiainantsika mandritry ny andro noho izany aza vela ny zava-misy somaly no atolotry le andro hitsenana ny rapitso alleloia ndasy azavaiko tsara le izy fa ho hitanareo fa marina zany zavatra teniniko zany hitanao fa marina zavatra teniko zany fa fero amin'ny alalan'ny fahafahantsika mahalala ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra hitranga satria tsy ary zao rehetra zao raha tsy teo ny tenin'Andriamanitra tsy mahare tiaka ho an'ny tompo ka mila fantatsika fa ny voamaritra ny mandritry ny andro de zay tena avy amin'Andriamanitra ho atsika isan'andro ihany zany no antony mila ijorotsika mandrakariva feno teny miaina ny teny feno fanamasina sy ny teny pasoava mandritra ny andro ao anaty vavaka rehefa mijoro ianao manambara ny tenin'Andriamanitra dia manamarina anao le osotry ny fanamasina halleloia mameno anao isakiny maraina mbola tsy vaky andro ianao zany de mila mivavaka amaritra ny journée anao satria ny zavatra andrasa ny zavaboary tsy zay teny tiana ho lazaina fa le teny antom-pisiny ny zavatra rehetra afaka hovaina le andro ratsy io tsy mahare tiaka ho an'ny tompo halleloia fa ny mahatonga an'io mitoy satria tsy mivavaka ianao ny tenin'Andriamanitra andao ny atsika ijery salamo fa 7 ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy salamo fa 7 ny andininy faharoa halleloia ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy tanareo misy information instruction omeny nomaly ho an'ny androany de hitanareo am'izay problème isaky misy zany teteza mita mampiapitanao miala amin'ny andro anankiray hiditra amin'ny andro hafa de ny andro lasa manolotra fahefana ho an'ny andro avy avy eo misy information stock d'information omen'le andro an'le andro vaovao na ny instruire izy ny manome instruction izy ny ohatra zao ny alatsinainy omeno an'ny talata de zao problème misy zavatra tsy raisinao tsy tokony ho raisinao omen'le andro satria ozy Jesosy ampoan'ny andro ny ratsy zay miseho eo aminy
Zany hoe ny andro zany rehefa tsisy Andriamanitra dia ratsy to mandavana ny tiany tompo tenenina. Azonao petraka le izy dia ndony antsika hiteny ary rotiny devoly ianao le tsy mivavaka dia ampitainy fotsiny le zavatra efa nangeja latsinainy mitoy talata mitoy larobia. Zany mahatonga ny olona na kristianina io niza na zanak'Andriamanitra niza dia mitomandava na mandava taona ny problème fa tsy mety miva fa le tamin'ny herintaona ihany mitoy androany sy amin'ny taona mandra-pahatonga ny siècle anankiray raha tsy misy manao hoe coupé. Somary tiaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo stanina ny video prière anareo fa sekoly fanasitranana androany tsy sekoly fanasitranana hoe andeha any amin'ny pasteur mba metra any tanana aloha ty fa mavesatra. Tsy publicité ana tanana tompoko ny ato amin'ny asa fanompoana. Olona mety mandalo ny fahifan'olona sy ny osotry ny olona mety voafetra. Fanokatra masom-panahinao ahafahanao mijoro hamaritra ny andronao isan'andro ho andro feno voninahitra miaraka amin'ny Jesosy. Ahoana fisehoan'ilay izy. Halleluja. Zany ny antony mahatonga ny olona anankiray mandritry ny taona mijaly ketraka vizana satria misy zavatra mitoy ao. Satria tsy mety izy hanome an'le vo iorina ao amin'le vo izay nomen'Andriamanitra azy dia tsy nio fa ny tenin'Andriamanitra. Za mahita androany Andriamanitra anomboka hanapaka an'ireo stokina information nandritry ny taona be dia be maneho le faharatsiny eo amin'ny fiainanao fa hijoro ao anatin'ny parole Andriamanitra hanapaka an'izany androany ary hanokatra ny lala ny fampahitana vidio anao amin'izay izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ahoana ary aiza ho aiza io fotoana ny passation io ara-panahy spirituel mahatonga le information continue na lay instruction meny le andro voalohany hiditra amin'ny andro voalohany. Aiza io teteza mity io no mipetraka misasakalina io manodidididina amin'ny 2 sasankatra amin'ny raha eo zany misy an'le passation d'information mamaritra ny apitso. Zany ny antony mahatonga antsika mila mivavaka misasakalina, mila mijoro ianao mireprogramme ny zavatra rehetra tianao hitranga amin'ny fiainanao mandritra ilay andro vaovao ao anatin'ny teteza mitan'le fotoana hiampitana mihitsiny. Rehefa tena mafy ny ataky mila fo à minuit ianao. Aza mitomany mandritry ny andro fa mereta kely à minuit. Amen na moa tsy amen eto. Ahoana ny stratsika ny androtsika ao anatina fahatsarana. Voalohany ny andro rehetra omen'Andriamanitra antsika dia andro natao ampifaly antsika toly. Raha isika ny baibolitsika Salamo 8:7 ny 4:20. Ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Ity andro ity. Amen. Inona koa le andro anankiray faharoa natao inona koa le andro. Misy zavatra mbola tsy tany masonao ohatrany hoe le famindrapo teo zao no mba mivolaza teto vaovao isa-maraina amin'ny famindrapo tsy fantatrao zany raha tsy miteny Andriamanitra. Dia misy famindrapo zany vaovao tsy mitovy amin'ny omaly tsy mitovy amin'ny rapitso fa vonin'androany disponible androany. Zany hoe androany zany ianao afaka miova raha mbola isa mivelona. Androany zao manapa-kevitra hoe za tompo le zavatra tsy ataoko tsony fa za hanao an'ity androany. Le omaly tsy mitovy amin'ny androany tsony. Le androany vaovao mihitsy mahatonga mbola miratra ny masonao. Noho izany aza vela izy devoly hiteny aminao efa vita ny momba anao. Zay lasa ny lasa fa afaka manomboka vaovao ianao miova tanteraka sy mijoro tsy mamazivazy an'Andriamanitra mandeha ndray fa ny famindrapony efa vonina ho anao. Toy izao koatra ny farany vetivety fotsiny tsy maninona. Inona ny anton'le izy? Misy surprise tsara tian'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra ao anatin'ny andro anankiray. Zay tokony hamelomanao ny fanantenanao fa misy zavatra mbola tsy hitany masonao na nyreny sy ny sofinao na niditra tao am-pony izany izy fa am-pon'Andriamanitra voaomana ho amin'ny andro anankiray tsy tokony hifandiso amin'izay ianao isan'andro fa tokony hifankahita amin'izay. Zay mahatonga fonao miomana mandritry ny alina misokatra eo anatren'Andriamanitra mba hahafahanao mifanena ho tsenainy izay fahasoavan'izay raha manomboka rapitso maraina. Halleluja. Fahatelo, io andro nomen'Andriamanitra anao io dia andro anankiray hamaritra siècle anankiray.
tafiditra ao anatin'ny programan'ny siècle anankiray io. Voalohany, ny andro ray ny tonga herinandro, ny herinandro ny tonga volana ray, ny volana ray ny tonga taona ray, ny taona ray ny lasa décennie, dia avy eo indray ny décennie lasa siècle. Noho izany, ny andro anankiray io zany sarobidy satria raha moins zay fotsiny siècle anankiray dia tsy feno. Ka ianao zany mila manana an'izao sainy izao, miditra amina andro anankiray tahaky ny efa tafiditra ao anaty siècle anankiray. Fomba fijery le izy. Raha manana tanjona mipetraka ianao mandritra ny 20 na 30 taona ho avy, dia manomboa mijoro ao anatin'ny andro anankiray hoe hitondra boriky ianao, apetraka eo amin'ilay toerana anankiray, amaritra n'ilay siècle anankiray ao amin'ilay andro anankiray omen'Andriamanitra anao. Ohatra, tsika rehetra mahafantatra fa ho any an-danitra. Tsy eto ny fiafarantsika. Dia fantatsika amin'izay manoloana an'izay le hoe ho any amin'i Jesosy izay tsika, ny fananantsika communion amin'Andriamanitra. Dia manomantsika fiainam-bavaka isan'andro, miambina isan'andro, satria fantatsika hoe tsy atony fanampiarana. Fa mahatonga antsika zany tsy mahalala ny tokony ataontsika androany, dia satria voafafa ny devoly le objectif sy le destination finale tsy ho ao anatin'izay tsika mandresy lahatra ny fotsika. Ny fandraisantsika ny amin'ny hoavy dia misy ifandraisany amin'ny faneketsika ametraka boriky ray isan'andro any manana an'izany. Amen. Me mitombo le izy isan'andro, mandra-piforon'izay efa naorinao ho any amin'izay tontolo tena fataterahana ilainao any aparany. Hatreo ny andro androany toy ny fanananao ny andro rehetra ho avy amin'ny tanjona tsara lavitra, aza manaiky mamotsitra andro anankiray zany ho very amin'ny zavatra tsisy dikany, satria une partie io sarobidy anomananao ny rehetra amaritra ny fiafaranao rahabitso. Zay ny antony mahatonga ny décision anao androany mila miorina tsara. Betsaka ny olona ny fanapakeviny tany amin'ny lasa ny jinjay ny androany, satria diso andro anankiray izy. Misy andro ray zay nandiso anao, dia zay ny nampikorotana amin'ny 10 taona farafahakeliny na 20 taona. Noho izany ny décision raisina indray andro ataovy sarobidy amaritra ny siècle anankiray. Somary tiaka ao an'Andriamanitra. Numéro toko 470 430. Tsy hoe irrécupérable akory le izy, tsy azo jerevana le izy. Fa mahatonga mbola misy androany tenin'Andriamanitra an'le izy, ozy Andriamanitra sy very 100 taona onerako 2 volana. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao ny fonao no erany hoe raha vao manaiky ianao hoe dia mety ny zavatra rehetra. Andaony mba vakitsika ny numéro toko 430 hoe mahavariny ty teny ty. Araka ny isan'andro 70, isan'ny andro 70 zay ny safonareo ny tany, ka ny andro ray ho soloana taona ray no hitondranareo ny elokareo 70 taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Andro anankiray mitovy amin'ny herintaona. Azonareo ve izy? Ianao zany afaka hiatika ny andronao anankiray tsy ao anaty vazivazy, afahanao misitraka vokatra herintaona amin'ny fahatsiarovanaN'Andriamanitra anao. Zany hoe ny force amin'ny fanotronana dia mirécupéré izy zay andro ray very honerany herintaona. Raha contraire ny zavatra tenen'Andriamanitra, rehefa nafo izy ny andro ray lasa voasazy herintaona, rehefa matsiaro izy ny andro ray ahempotra, taona ray ahempotra ny ray andro. Zany hoe ny fisasaran'ny olona mandritry ny 70 taona zany vitan'Andriamanitra 2 volana le 100 taona raha zany tsy marety. Azonareo le kajikajy tsotsotroma. Misy olona veto androany afaka nokatra amin'ny fony. Ianao aza gejay ny fotoana hoe tara loatra na aloha loatra. Fa zao ataovy tsara fotsiny fiarahanao amin'Andriamanitra fa 7 taona Abraham, 7 taona izy vao niala tao amin'ny tany ny ona tamin'Andriamanitra, fa tsy tara Isaka. Ny olona mahita hoe tara loatra fa amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mahafantatra hoe antitra ianao sa tanora, fa mety amin'Andriamanitra ny ahitany anao fotoana zay nokafanao fonao sy ombonanao aminy. Noho izany manomboka amin'ny fotoana nananao fanapakevitra marina niaraka amin'Andriamanitra dia miomana fa tsy very zany ianao. Androany ary araroty ty fa mbola tsisy nahita ty andro androany ty.
mety varindrina ianao hatramin'izay fa azo tapahana zao ny zavatra mitranga rehetra isokafanao any amin'ny tsara lavitra amin'izay. Misy olo eto androany hitahanao Andriamanitra. Ny zavatra ataoko androany dia afaka ny ampisy fiantraikan'ny herintaona ho aviko. Ary dia tadio na tsara io na ratsy io. Anio mahita olona isy manomboka iova amin'izay fomba fijerinao ny andronao, manomboka hitsahatra amin'izay io hémorragie io. Tsy mahazo mitoitsony io. Amen. Tafiditra ho azy amin'ny sekoly fanasitranana antsika. Amen. Satria ho anatin'le fotoana maharitra loatra, ohatrany hoe tonga dia manaiky ny sainao fa eny efa 3 volana zay io tsy nijanona. Ko maninona moa? Fizay androany ve? Fosisy Andriamanitra. Zao fotoana itenenako zao mitsahatra io. Misy atao hoe taona hafa mihoatra noho ny taona ho avy rehetra. Ary za te hiteny aminao fa ty le taona. Dia mety hiteny ianao efa kaiky farana ane pastery. Aza taitra fa vao misasaka. Ary ny fisasan'ny taona ny fidiran'Andriamanitra hieverana ny asany. Noho izany ny fanambarana omeny tapataona voalohany fa ny pratika omeny tapataona faharoa. Amen. Raiso isan'andro ny andraikitra sy ny fijoroana ampahomby anao. Ndao tsika hivavaka ho an'ny andro omen'Andriamanitra tsika. Tindray ny tombony androany ataovy mahita fily mpanome. Manomboa maritra ny zavatra hitranga ao anatina nouveau cycle vaovao hiaranao amin'Andriamanitra indray. Azonareo fipetraka ilay izy. Misy zavatra efa nanazaranao ny fiainanao hatramin'izay fa manomboka androany manapa-hevitra anna fomba fijery vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Mahita fiovana sy fanovana amin'ny fahatsarana amin'izay. Tapitra treo fotoana mitandrena. Hatramin'izay netinetritritra ianao hoe tsisy azo atao tsony aminao fa manomboka androany maraina isy zavatra azo atao be dia be amin'izay. Miova sy mifanaraka amin'izay fomba fijery zay ny ao anatinao satria zay mahatonga ny Paoly miteny hoe miova ny fanavozana ny saina. Afaka ny ampisy fiantraikan'ny herintaonanao ny ray andro androany hijoronao. Ovay le izy fa aza matory. Amen. Esory zay tokony ho esorina ao anaty vavaka sy tenin'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra rehefa miteny misy mazava dia tsy kadradraka no mivoaka avy any fa mazava. Rehefa Andriamanitra niteny hoe mamokatra amin'izay ny tany, namokatra sa tsy namokatra, na ny tany ara tsy nafantatra hoe ve misy an'izany ka ny zavatra anankiray tsy voatery ho fantatrao fa rehefa mifandresendahatra ao mifanaraka amin'ny zavatra tenen'Andriamanitra lazainao miova ny zavatra rehetra na tsy takatry ny sainao azy. Ny tany ane tsy tonga saina fa nisy biby tao aminy, misy hazo tao aminy fa niandro parole izy. Noho izany aza mametraka amin'ny parole no confirmation ny décision anao hoe zao fanapa-kevitrako dia mariniko amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny maharatsy ny fandiniana ny teny anamarina ny fisainana fa manjary zavatra diso ny toriana. Fa avelao ny teny anapaka eo amin'ilay tontolo tsy takatry ny saina mba hahafahan'Andriamanitra mamoaka izay zavatra ao anatinao mbola tsy fantatrao nefa hitany ary tia notanterahana eo amin'ny fiainanao. Misy surprise tsara ho anao androany. Azonareo ve izy? Dia tsara masokiko no vavaka. Vavaka tsara hoe mandray teny tsara, mamoaka teny tsara. Dia tsy anao ny ambony hoe nandray tsika rehefa tsy takatra izay tsika. Zay indray ilay fampiresahana atao amin'ny choprette 2e étage. Satria tsy takatry ny sainao ilay izy. Ny tany aneo voary. Fosy izy tamin'ny ay nisy olona tao amin'ny tany rehefa tonga nidina teo Andriamanitra vovoka. Avy amin'ny vovoka ny olona. Ay biby rehetra avy amin'ny vovo-tany namoron'Andriamanitra anazy. Tsy fantatry ilay tany akory misy an'izany ane ato e. Fa rehefa niten'Andriamanitra ay nisy tao. Misy zavatra be dia be ao anatinao tsy voatery ho takatry ny sainao. Fa rehefa miteny Andriamanitra azo avoaka le izy. Zany ny sekoly ny finoana tsy ny zavatra rehetra no natao napetraka Andriamanitra sy nakinina ho takatra io saina maha-olombelona io. Noho izany aza mivaky loha amin'ny sekoly ny finoana isaina izay zavatra tsy tokony ho saina. Fa vitsory izay tokony ho vitsorana amin'ny fatrikiny zavatra sain'Andriamanitra atao. Ataovy izay saina ataonareo. Foaza amin'ny 12 rehefa mafy be ny ataky. Fa manino ty zavatra ty no ohatra miraikidraikitra eto. Dia anao miasa saina alohan'ny matoa dia miasa saina koa ny fo maraina. Tsisy nininona mio fa le stock d'information maly ihany no ampitain'le andro mandimby. Nivoaka ny andro ane alina.
ao amin'ny alina mivoaka ny andro mba miketseo anatin'ny alina anokatra zava-baovao amin'ny alalan'ny fatakaranao anatin'ny révélation fa afaka ny hofaritana mialohan'ny fotoany mpisahan'ny andro ny zavatra iseo satria ny zavatra iseo tsy ao anatin'ny andro fa ao anaty parole parole mivady amin'ny andro lalinao ry tompo Andriamanitro ny tanisa ny fitiavana no tsimbininao ry tompo izany fantatra fa lalinao ny fitia tompo ô ny androko rehetra foky tompo ô fa lalinao ny fitiavana manomboka androany faritony zavatra hitranga zay no mahatsara ny fonao an'Andriamanitra rehefa an'Andriamanitra ny fonao dia an'Andriamanitra ny fiainanao an'Andriamanitra ny andronao an'Andriamanitra ny fotoananao an'Andriamanitra ny rehetra mombanao zany mahatonga an' Jesosy vavaka amin'ray tsy adininy mihoatra ny fitoriteny ary rehefa lazaiko foana Jesosy tsy mpigere folo zany rehefa sura amin'ny fahasoavana miaina ny alohaaloha miainao avy ianareo miaina ny fampafantaranao ny zavatra vita an'Andriamanitra rehefa mitombo ny kalitao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatinao tsy afaka nomendamosiny ianao rehefa manan-javatra tsy ananan'ny hafa ary zavatra tsy ananan'ny hafa mampiavaka anao zay tsy hitanao anaty effort zay fa ao anaty fitombom-bavaka ny amoahan'Andriamanitra n'ilay izy intimité et communion avec Dieu ao vetsika rehefa mitombo ianao anatin'izay dia sokafan'Andriamanitra le lalana ahafahanao mifankahita amin'ilay zavatra ao anatinao tsy fantatrao nefa atonganao ho tadiavin'ny hafa dia ny olona tsiray avy manana an'izay zay no mahatonga antsika mifameno lasa mifampitady fa tsy hoe misy manana manokana dia zay le endriky ny fanetretena ilaina ny fahaizanao mizara zay anananao amin'ny hafa ampitiavana mba hahafahanao misitraka ampitiavana zay nomena ny hafa koa tokony ho anao tsy maharetyaka dia milamina ny andro vita journée bénie alléluia voatany andronao manomboka androany raha ivoaka eto amin'ity fivoriany ity ianao ka andehany amin'ny toeram-piasanao hitako Andriamanitra mifasarpiariny fa hijoro hamarina ny andronao satria manomboka androany tsy ianao ny anao adaladala reny fotsiny pastery angamba tsy mivavaka ho mihitsiny fa ianao mila mivavaka ho anao misy fotoana andrasan'Andriamanitra anao fa tsy hainony amin'ny pastera ntsony satria ianao dia olona anankiray mitovy amin'ny pastera ihany koa eo anatrehany mianao avy ianareo alleluia zany akory tsy midika hoe tsy hivavaka ho anao vavaka ho anao foana amen fa ianao mila mivavaka mandritry ny alina manomana ny marainanao misy fotoana za tsy miteny isan'andro koa dia aza matoratra amin'ny 12 alina tsy ampy calcium amin'izany ianao alleluia fa rehefa sendra matsiaro au lieu de tokony hoe tsy atory amina zavatra hafa mba alan'io kely amina prière kely amin'izay iny mba tondroy maso amin'izay dia ho hitanao hoe misy fotoanao hoe mavita miketrika mandrapatonga ny amin'ny telo maraina tsy matory zao ny anaovako an'ity ny anaovako an'ity marina aloha fa be voky ianao amin'ny alina dia amin'ny atoandro ianao mamoaka an'le ketrika sava mety za tsy miteny aza miketrika antsony fa aza petraka mihoatra no miplaninao ny programme tiany hitondrananao io andro misy zavatra surprise be dia be tadio fa raha nkaramanao ny ainanao isam-bolana na jira mara tsy vitaneo teny marina aminao fa amin'izao hoe maneno amin'ny namany mihitsy ny jiro raha taloha 3 millions alohantsika amin'izao efa ho 6 millions no isam-bolana zavatra kely tsy apozina zany nitangana be mividin'le izy tsy mena tsy ny jirama par rapport ny zavatra misy eo amin'ny firenena tsy resaka any amin'le hoe kritika ny zavatra misy koa fa ny zavatra iainany maro no avoaka fotsiny hoe zay nizy zay ny marina zay famarinana raha ianao zany ny antehitra amin'ny karamanao tsy possible fa aiza no ahafahako misitraka zavatra mihoatra noho ny karamako fampahitana fity avy amin'Andriamanitra
hitanareo ny arakaraky ny sy ny problème no andro sonoany amin'ny fanehoam-piankirana amin'Andriamanitra ka na ny andronao raha petraka ao aminy fa tsy hoe hitaraina anao manoloana ny zavatra mitranga. Raha ny zava-misy no mitondra anao antitra tsy fidiny eto sika. Jery fitaratra no isan'andro satria miketrina 24 heures. Firy taona ianao le olona mikarakara tarehy fa bebe taona indray no lasa tsara tarehy noho ianao. Ny antony omenao amin'ny fiketronana loatra ny andronao. Ny azo efa mila otra. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra. Amen. Satria rehefa mandinika ten'Andriamanitra dia miketrona lavana. Dia avy jereko tandra dia takotra zao indray aloha voka. Hitantsika Jesosy. Mahitanao tsy hogisitra zany ianao. Eo amin'io fiainanao io, ianao ihany le tsara eo. Tsisy hafa ny embatsembana zany ny lalanao. Ny parcours-nao anao rery. Fa toy eo fa misy anjaranao tsy hitovizana amin'ny hafa zay. Ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao le izy. Ary ny maro hisitraka rehefa teo amin'ny anjara voatendrinao no andehananao. Mitsangana amin'ny toerana misy anao. Fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsikaisotran'Andriamanitra mifotsika manontolo. Maka sitraka ray mianaran'i Jesosy. Sotrany amin'ny fotoan'androany. Sotrany amin'ny hafatra androany, sotra amin'ny zavatra rehetra nyzaraina androany. Mino zay tompo fa ianao hiasa mahery anamarina n'izany teny zany, ampijoro ny tsiray avy ao anatin'izany teny zany. Ahafahanay tena misitraka ny isan'andronay ao anatin'ity sekoly fanasitranana ity, mba ho afaka ny tsirairay avy, hiaina fahatsarana ny tsirairay avy, ahita ny voninahitra ao ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, sitrana amin'ny rofonao. Zay rehetra tokony famindram-po azonao androany, hiainanao androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary azoko antoka fiovam-ponao hisitraka zany amin'ny fibebahana marina, irsonao amin'ny fiainana feno voninahitra, fahamasinana, fahatsarana. Aoka mifanantenanao hisokatra, mihoatra lavitra noho zay ninonao hatramin'ny voalohany. Efa kaiky ny fiverenan'ny tompo apakatra ny fiangonany. Ho an'ilay mitoetra misasa fiandriana mandrakizay ny voninahitra. Amen. Mahazo toerana vetivety no fanatitsika ho an'Andriamanitra. Ao ny mifanatitra dia irava isika noho ny amin'ny fotoana. Ilana tsy ny vetivety ny somary fahataraikana kely. Amen. Ohatran'ny hoe mandreraka koa ny le maila tsy ny lava fa dia tena tsy maintsy atao le satria rehefa tsy mety aloha dia tsy mety. Ho tahiny tompontsika rehetra. Ny fiadanan'ny tompo any eo aminareo tsirairay avy. Ny Andriamanitra ny fiadanana rain'i Jesosy Kristy tompo any ampitoetra anareo amin'ny fiadanana mihoatra sy ambony lavitra no fahalalana rehetra. Hiatrehanareo ny journée anareo androany. Miatrika ny andronareo nareo amin'ny fiadanana sy fahatsarana miaraka amin'ny Jesosy. Ireo obstacle rehetra ho avadika Andriamanitra miracle daholo. Za zao mahita ho an'ny olona anao pratika an'ilay izy androany teniteny amin'ny tompo ity journée ity ny tsara indrindra Andriamanitra vao miala eto ianao. Tsy sakana ho anandra androany fa zay tokony ho azoko androany Andriamanitra na avy any varatra na avy any atsimo na avy any andrefana na avy any atsinana no fiainako dia taterao zany Andriamanitra. Amen. Tahaka ny joroany fiainam-panahiko ny anambinao sy tahinao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao loha lalako, ianao vody lalako, ianao amin'ny akaviako, ianao amin'ny akavanako. Raha mbola misy ilanao tsy miala eto zany Andriamanitra fa tsy maintsy tanteraka mission. Amin'izay rehefa mody mba ianao mitsena ampifaliany. Fa tsy hoe nandany andro tamin'ny zavatra tsy misy dika amin'ny BDB ny andro omenao na noerako anao mba hitreretany hoe isaka mamy andro anao Andriamanitra dia anoeranao anazy foana. Dia mba mamindra fondra izy rapitso. Dia omendre le rapitso aloha ngamba mety hiverina ihany io. Iny fanoeranao anazy foana no isan'andro. Dia mba andanana eto zareo raha ianao no teo amin'ny toeran'Andriamanitra miaraka amin'io fonao io fotsiny Zay no mahatonga antsika tsy afaka haka ny toeran'Andriamanitra zany. Ny fiaretan'Andriamanitra aminao tena tsy hanananao amin'ny zanakao zany. Na ianao raha mahafantatra no miditranao sy le didoanao reny, varina manao koa dia tety isan'andro amin'Andriamanitra. Nefa omeny tombon'andro indray rapitso. Dia na ianao raha gaga fa maninona ry mbola velona. Na ianao raha zany efa leo ny tenanao, nefa mbola omeny ihany. Satria raha misy manan-tenanao dia tsisy afa-tsy mipahary ianao. Maharary izy raha very ianao dia mba atao izay mahafaly azy. Tsy faly ve nareo hoe tsy marary Jesosy mahitanao fa tena mitsikisy satria tsy manota tsony ianao. Tsy mandeha any amin'ny lalan'ny faratsiana tsony ianao. Fa zay tombo no meny anao mba atao votombono anazy amin'izay. Tena nompo anao amin'ny fitiavako Andriamanitra, amin'ny fanahiko manontolo, amin'ny heriko manontolo, ary tsy anao kinanga amin'ny fiainako tsony satria hiaraka aminao. Atsangany ny tanany olona izay tena hiaraka amin'ny Jesosy. Tsangany amin'ny toerana misy anao dia vovainy amin'ny lanitra ny tananao. Hiaraka aminao atompo manomboka androany. Mety tsy hoe tsy niaraka taminao omaly fa hiaraka bebe kokoa aminao indray androany.
fantatro ny zornehako zay omenao an'andro any fa tena voatany androko satria irahako aminao anotronanao a manaiky Andriamanitra ny fitondranao sy ny fijoroana eo amin'ny sitraponao tantany mandrakariva mba ho mpiaino-pakatoanao mpanatanteraka ny sitraponao fa tsy andeha gona fotsiny amin'izay takatry ny saiko raha misy kipitsony mbola mampisaraka atsika amin'le mahazatry reny vonina ny ala amin'ireny Andriamanitra tia tompo andeha araka ny teninao ekeo a tantano a sotrany amin'ny famindram-poko nomenao an'andro any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka iareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo ananitra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo kely ny fahasoavana mpitiavana be o Andriamanitra madio zao a. Andriamanitra madio zao. Amen.